miarabana ny tokantrano manaraka ny météo tsika ambona anazy ny any an-dranomasina taoriny fandalovan'ny ririndraona tany atsimon'ny lakan-drano Mozambika izay hitantsika ato atsimo atsinana izy amin'izao fotoana izao dia mahazo vahana indray aloha zany tsioka avy any atsimo ny morontsiraka andrefany nosy izay somary mafimafy izay fitsokan'ny rivotra izay ary miteraka avo andrano amin'iny morontsiraka andrefany nosy iny mikasika an'izay manomboka any Besalampi ka hatrany amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara zany koa iangaviana mpampiasa ranomasina hitandrina anaraka ireo toromarika omeny manabefana manakery ity fampitandremana ity manomboka tamin'ity androany ity ka hatramin'ny androny asabotsy anoany zany. Raha ny antanety kosa indray dia mbola ny fisian'ilay ririndraona hitantsika eto amin'ny sary izao hatrany zany no mamaritra ny toetrandrontsika izay manome vahana hatrany ny tandrivindraona ho an'ny afoatany fa ny any amin'ny tendrony atsimo kosa no efa somary miverina maimaina kely ny andro zany. Ny maripana dia tsapana fidinana ny maripana ambony indrindra saika manerana ny nosy atao anatin'ny 3 andro ho avy. Toy izao ny toetrandrontsika raha ny apitso maraina dia misy ny orana malefaka ny morontsiraky ny afatra atsinanana sy ny afatry vatovavy fidivonany. Mahazo ny tandrivindraona vao maraina ihany koa izay mety rahankotroka ny morontsiraky ny faritry Sofia, ny faritry Boeny ary ny faritry ny Betsiboka. Mandraondraona ny andro ho an'Analamanga, Analanjirofo, ny ilany atsinan'ny faritry Sofia, ny ilany atsinan'ny faritry Vakinakaratra, Moronmania, Matsihatra ambony ary ny any amin'ny faritra atsimo atsinana ny ambiny kosa dia mibalika ny masoandro. Raha ny apiso tolakandro dia mitoetra ny orana amin'ny ankapobeny ho an'ny afoatany, ny ilany avaratra andrefana, ny afovoany atsinana ny anosy, ny maimaina ao anatin'izay dia ny tapany atsimo zany hoe eo amin'ny afatry ny Iorombe, Menabe atsimo andrefana sy ny afaritra anosy ary koa ny afaritra androy sy ny faritra atsimo atsinana toraka izay koa ny tendrony avaratra nosy izay mandraona amin'ny tsitokotoko amin'ny ankapobeny. Ny maripana vovinavina ho an'izay rapiso izay dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 ny maripana ambany indrindra manerana ny nosy izay ary mahatratratra eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 30 kosa ny ambony indrindra. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny andro ny asabotsy mitoetra ny orana ho ana afoatany sy ny tapany avaratry ny nosy iny maina hatrany kosa ny andro ho an'ny tapany atsimo sy ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny maripana vinavina amin'izay andro ny asabotsy izay dia midina hatrany eo zany maripana indrindra ho an'ny afoatany. Raha ny Analamanga dia midina hatrany amin'ny 9 degré ny maripana vinavina amin'izay asabotsy izay. Ny mafana indrindra dia mitoetra hatrany any amin'ny faritry ny Sofia any hatrany amin'ny 430 degré Celsius ny maripana vinavina ao anatin'izay. Raha ny andro ny Alahady kosa indray mahandraondraona ny andro izay mety misy tandrivindraona hatrany izay ho an'ny ilany atsinanana fa ho an'ny tapany andrefana sy ny afovoany andrefana ary koa ny afoatany dia misy hatrany ny tandrivindraona izay mety rahankotroka izay ho an'ny tapakandro hariva. Ny any amin'ny tapany atsimo kosa indray dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay Alahady izay eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 raha ny afoatany ary 15 ka hatramin'ny 30 degré kosa ary ny morontsiraky Madagasikara. Izay ny meteontsika tamin'ity androany ity raha pisindray fotoana manaraka velomity.